tosaina ny 17 sy 18 desambra 2024 eto Antananarivo ny atrikasa fanamafisana ny fanatanterahana ny tondro zotra-pirenena miopana amin'ny fanohanana ny fanovana ny rafitra ara-tsakafo ho amin'ny fanatrarana ny tanjon'ny fampandrosoana maharitra ODD 320 any Madagasikara. Andraisan'ny fitondram-panjakana malagasy anjara amin'ny alalan'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana sy ny rafitra ny firenena mikambana toy ny PAM, ny FAO, eo ihany koa ny fiaraha-miasa amin'ny Allemagne, GIZ, ny FIDA, ny coalition Fin Zero, ny Samba Centre ary ny ONN izao hetsika izao. No Marian'Andriamatoa Ajarson François Sergio, ministra ny fambolena sy ny fiompiana, fa misy fifampiankinany betsaka ny fomba anatanterahana izany fanovana ny rafitra ara-tsakafo izany. Ny notion système alimentaire moa dia ataoko hoe fa tany amin'ny taona 2024 isika dia efa nanomboka ny resaka an'izay notion na système alimentaire zay. Zany hoe mikasika ny sakafo moa zany izy io. Ny sakafo zany natao système anankiray fa tsy hoe zavatra natao mitokana zany. Tafiditra anatin'izany ny chaîne d'approvisionnement, zany hoe ny production, ny commercialisation, resaka tontolo iainana zay anisany misy miteraka impact ihany koa anatin'izay resaka sakafo zay. Hitantsika ny fiovaovan'ny toetrandro, hitantsika ihany koa tafiditra anatiny koa ireo infrastructure zay raha ohatra ka misy toerana anankiray ambony ny vokatra nefa misy toerana anankiray eo akaikiny eo ambany ny vokatra nefa ny lalana anisan'ny sarotra amin'izay dia tsy afaka mifandray ireo toerana anankiroa ireo dia sahirana zany le toerana anankiray. Misy fanazavana moa teo nataon'ny technicianina mampifandray ataoko hoe paramètre be dia be anatin'izay resaka sakafo izay zany no antsoina hoe système alimentaire. Tsika eto Madagasikara moa dia efa nametraka ny feuille de route sur les systèmes alimentaires, feuille de route nationale. Amin'izao fotoana izao moa zany tsika dia mametraka ny hoe fanovana ao anatin'izay système alimentaire zay ahafahan'ny tanjona moa dia ny ahafahantsika manatratra ny atao hoe fahafitatena ara-tsakafo. Tafiditra ao anatin'izay système alimentaire zay ny fampiakarana vokabary eto Madagasikara. Ao anatin'izay zany hoe ahoana ny ahafahana manatsara an'izay vokatra zay mampitombo an'izay vokatra zay tafiditra anatin'ny resaka masom-boly, tafiditra anatin'ny resaka zezika, tafiditra anatin'ny resaka teknika zay ampiasaintsika ao anatin'izay famokaran'izay, tafiditra anatin'izay ihany koa ny tsena zay mifandray amin'ny vary satria fatatsika fa eto Madagasikara misy toerana tahaka ny faritra Sofia zao zay ambony be ny vokatra ny faritra Sofia dia koa satria mihoatra ny vokatrany. Raha ataontsika raha oharitsika amin'ny filana zay misy amin'ny faritra Sofia, zay no mahatonga ny hoe any amin'ny faritra Sofia anisan'ny mamatsy an'ireo faritra manodidina ireo zany. Zay moa zany anisan'ny lazaiko hoe raha hiditra amin'izay transformation système alimentaire zay dia betsaka ireo paramètres zay tsy maintsy considéré. Ity atrikasa ity no anisany andinihan'ireo mpizaika izany tranga maro samihafa izany.